fampianatra amin'ny listam-pandraram-panjakana terena anohana kandidam-panjakana. Fitorian'ny fanirisoa herina ivo osay andraindraikitra avy ny HCG. Fampienana ny teti-bola isaky ny ministera tsy fantatra mazava ny tahampienana takiny. Manatitra ny araba tombo kilasy tombo vavy tonga soindrena tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao alarobia voalohany volana May taona 2024 izao. Manasana ampanadana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny asa avy hatrany ankafatsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Niraisan'ireo mpiasa sy sandika feo androany fa mbola maro ny zon'ny mpiasa eto Madagasikara no tsy voahaja. Anisan'izany ny fiahina ara-tsosialy ny mpiasa sy ny fandoavana karama ara-dalàna ary ny zo hiditra sandika. Maro ny orinasa no tsy manaiky ny idiran'ny mpiasa ao aminy anaty sandika ho ny avy amin'ny CTM androany nandritra ny fankalazana ny andro ny iray May. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince no mitatitra ny antsipirim-baovao. Avy amin'ny hetsiky ny sandika Amerikanina tamin'ny taona 1990 itakina ny ora fiasana ho adiny 8 nahaterahan'ny fetin'ny asa voalohany volana May. Mpiasa manodidina ny 3 hetsy no namaly ny antso nataon'ny sandika tamin'izany fotoan'izany, nitaky ny hanovana ny faharetan'ny ora fiasana ary nanao hetsika ampilaminana manerana ny firenena maro. Mitohy hatramin'izao ny fankalazana voalohany volana May ary anisany nanamarika izany eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia ny fanajana ny zon'ny mpiasa no takina tamin'ity andro ity. Mbola maro ny zon'ny mpiasa tsy voahaja eto amintsika raha tsy ilaza fa tsy ny fandoavana ny karama ara-driariny sy ara-dalàna raha ny fitarainana nataon'ny mpiasa androany izay no amafisy ny sandika. Anisan'ny itondrany izy ireo fitarainana ihany koa ny mahakasika ny fiahina ara-tsosialy ny mpiasa izay mbola maro no tsy misitraka izany eto Madagasikara amin'izao taona 2024 izao. Dia lasa tsy mahazo valinteny intsony izay raha ohatra ny manokana izao fa dia fampiasa hoe problème any amin'ny klasy makany amin'ny klasy anie izay problème any amin'ny orinasa dia tsy hitany intsony satria latsaka ampovoany izay mandeha inspection de travail izay tsy mahazo rariny ilay mpiasa. Dia mihoatra anay izao efa latsaka amin'ny tamin'ny 2022 hatramin'izao tsy misitraka io zany mahalafo mpiasa. Tena mianantsika tokoa hoe fanjakana atao anatin'ny fitarainantsika satria raha mba nisombiny ihany dia nisy tena zareo ny ara-tsotra tamintsika eto. Na ilainy fotsiny ara-pahampotoana hoe ohatrany ahoana ny fitaraina mpiasa malagasy satria zavatra nanaitra voalohany raha vao nahita ny syndikalista namana risoraka betsaka ao anareo ahenao ny TVA ampihana ny vidim-piainana ahenao io SA io ampiakatra mpiasa ny karama mpiasa indrindra avany tsy miankina satria tena marary anay eto tokoa. Mipetraka kehitriny hoe miatsembohan'ny tavanao mihinananao tsy izany hoe mpiasa namako fa tsy izany ny zavatra mitanga amin'izao miatsembohan'ny tavanao nanany hafa ary tena tsemboka izay nefa ny tsindro mahazo anay tena mafy marary anay io rehetralaina aminay io izay tena betsaka isan-jato. Anisan'ny voahitsakitsaka ihany koa ny zoanangana sandika sy hiditra sandika amina orinasa sasany ony avy amin'ny CTM. Ity tranga ity izay manapirofo ny tsy fahalalahana maneho hevitra no kian'ity sandika ity ihany koa ny politika amin'ny fampananana asy eto Madagasikara. Raha fijery amin'izao fotoana izao tsy mahomby ny politika famoronasa amin'izao fotoana izao atao miombo be ny mpiasa makany amin'ny sera tsy manaraka etsy. Raha raisitsika ohatra hoe 12 millions ny population active mizara raha misy 900 000 travailleurs salariés akamaroandreo zany any amin'ny secteur informel ary raha vao maty ny orinasa dia hatramin'ny tompony aza makany amin'ny secteur informel satria any tsy mandoko nay zany tsy voambiaza ny politika fampananasa dia nisan'ny zavatra anankiray ngesabe ary tokony hoeteriny fanjakana lalina dia lalina satria tsy ny fampitianao mpiasa no mahatsara ny toe-karena. Ireo mpiasa ireo no hery manompotsy any toe-karena ary ireo mpiasa ireo no azo lazaina hoe olom-pirenena tena hoe tsy fifaran'ny famokarana sy ny toe-karena ka famonoana ireo mpiasa ireo dia tena famonoana firenena.
Ankoatr'izay dia nitondrany syndicat CTM fanakiana ihany koa ny fomba fiasan'ny inspection de travail izay sokajian'izy ireo fa tsy mitondra vokatra tsara sy azo tsapain-tanana amin'ny fampanarahana fenitra ny asa eto Madagasikara. Ho any ety Afrika, mpiasa manodidina 900 tapitrisa no misitraka fiahina ara-tsosialy. Ny 70 isanjaton'ireo mpiasa malagasy indray dia misehatra anatin'ny tsy ara-dalàna raha ny tarehimarika avy amin'ny Instat. Fa iarany antsojay sy fanerena mba hanohana sy hampandany kandida mpanjakana ny mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana raha ny fitarainana nataon'ny Saint-Pama. Nanamafy izay zava-misy izay ihany koa ny filohan'ny SSM. Any amin'ny faritra Amoron'ny Mania no nahazona fitarainana maro indrindra mahakasika izay fandrahonana ny mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana izay ho iatran'ny Saint-Pama. Fanadadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Matteo Princy. Miverina indray amin'izao ankatoko ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombam-bahoaka izao ny fanerena sy ny antsojay atao amin'ny mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana. Dia ireny lehibe tsy maintsy manohana ny kandida atolotry ny antokony mpitondra ny mpampianatra raha ny fanambarana nataon'ny sekretera jeneraly ny Confédération Saint-Pama. Dia irena tsy maintsy manova photo de profil misy ny sary ireo kandida mpiaradia amin'ny mpitondra ireo mpampianatra raha ny tatitra sy ny fitarainana voarain'ny syndicat ny mpampianatra. Maro ihany koa ireo mpampianatra no efa hiarany teritery sy ny fandrahonana amin'ny famindran-toerana ho iatran'ny syndicat ny Confédération ny Saint-Pama. Marobe eo mitota taratasy tonga eo anatrehanay miaraka amin'ny profo maripafantatra izany fa dia tena mijaly mihitsy ny mpampianatra any mandravik'azo any terena zareo manomboka any amin'ny chef zapo dia talentsikoly satria miainga avy any ambony araka mifanavavany zareo zany hoe aiko avy any ambony raha tsy zakay no mipetraka eo dia ianareo reo dia ahita faisana affectena efa tsy tratrany affectation dia tapahana karama. Any amin'ny faritra Amoron-Manisy Fianarantsoa tena azona fitarainana maro amin'izay fandrahonana izay. Ary efa nisy ireo lehibe na Cisco sy ny chef zap no soloana. Miantso ny ampitsarana ny antsojay sy ny faneriterena politika atao amin'ireo mpiasa mpanjakana rehetra ny filohan'ny SSM. Ny isafidy an'izay tsy fiandaniana izay ny mpanjakana sy ny mpiasa mpanjakana indrindra amin'ny sehatry ny fampianarana kanefa tsy izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao fitatsika tsara fa BDB na ny draine na ny mpiasa mpitantana ao anivon'ny ministera ny fampianarana izay milatsaka hovidiana amin'izao fotoana izao ary eo ihany koa ny fahitatsika ny teritery maro samihafa mahazo an'ireny sefo any ambanivohitra rehetrarehetra reny dia ny mpampianatra sy ny mpianatra ny ray aman-dreny mpianatra tsy misy intsony ilay neutralité amin'ny fanjakana zany tsy mipetraka intsony fa lasa tena ampidirina ao anatin'ny politika ny mpiasa mpanjakana amin'izao fotoana izao Usarotony manomboka izao ny syndicat ny mpampianatra noho ny fahitana fanidirana politika tanteraka ny sehatry ny fampianarana. Olona tsy teknisiana amin'ny tontolon'ny fampianarana no lasa misana departemanta momba ny fampianarana ka izao miatra amin'ny mpampianatra izao ny bac politika ho iatran'ny sekretera jeneraly ny Saint-Pama. Vavaon'ny politika kosa indray izy tany zavatra andrasany maro ny mety ho fanapakevitry ny fitsarana tapona ny haute cour de justice manoloana ny taratasy fitoriana ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay napetraka efa nirso Ernaivo Omaly azo foazina foana uraraiona hoelana hoaingana ho iparena Auguste filohany antoko tsara tafina. Germaine Menjanary taisiny. Na tsy hikitika ilay fitoriana ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana napetraka fa niso Ernaivo aza ny haute cour de justice dia efa mipetraka aloha iny fitoriana iny. Tsy maintsy misy fetra ny fotoam-pitondrana ka azo atao tsara ny mikitika io dossier io amin'izay fotoana izay. Ny tena zava-dehibe dia ny fiatsian'ireo manam-pahaizana sy ny avaram-pianarana eto amintsika tato ato izay ho iparaina Auguste izay filoha nasionaly ny antoko tsara taafina. Andrasana arak'izany ny fasahiny HCJ ijoro ho an'ny tanindrazana na angina ihany koa manoloana ny tsy fanaran-dalàna mitranga eto amin'ny firenena. Efa betsaka mantsy ny raha tokony efa niakatra fitsarana saingy mikatso rehefa tonga eny anivony anteny meram-pirenena. Betsaka le fitaraigny. Aloha ny taratasy mizanona fa le resaka mbava fotsiny mandeha igny. Anigny fa io taratasy io mizanona eo io. Fa na za manokana aloha ohatran'olo rehetrarehetra koa dia fantatry tsara na io fa tsy dia mety raha ohatra ry amin'ny haute cour de justice hitanareo ankehitriny zao na io sy tonga ry amin'ny assemblée nationale ry dia sisy quorum feno
hatram'izao nge de sisy ministre zao zay nalefa amin'ny misy dossier tokony andeha amin'ny haute cour de justice sisy mivoaka le very amin'ny assemblée nationale ry satria misy resaka quorum le izy resaka quorum de any sasany zay de miditra any amin'ny part izy misy sasany miditra ary part ary am'izay sy voeziky sy voharo ka io de mety de misy oakaiza atry reto fa araka le izy zany de apetraka eo taratasy io fa rehefa mivadika ny rasy mivadika ny baolina manaraka agny de fa ao io taratasy io ankoatr'izay de no mahafisiny ihany ko fa tany misy lalàna i Madagasikara ny hita nefa tsy misy intsony izany atao hoe fisaraha-pahefana izany ka mahatonga ny mpitsara mamoaka didy vokatry ny tsindry na de tsy manaraka ny lalàna za izany resaka justice zany nge ty tena voabaiko daholo aby manomboka any amin'ny haute cour de justice ny haute cour constitutionnelle ary na ny juridiction na ny PAC na ny zavatra première instance sy sarosarotra any nynoagny hoe andeha io anao an'izay izy mba iverinareo fa hoe misy zao hoe ny zavatra fitoriany tany fa taloha marobe ke fitoriany natao amin'ny HCR natany amin'ny tribunal natany amin'ny pénal ohatra fotsiny raisiko exemple hoe le tato andavamamba misy namely mafy le tobily ny président anankiroa le président teo aloha zany na Erazaromampianina Marc Ravalomanana ana le sisy suite regny fa le tarian-dramasiny nitoraka ropilany efa any efa 5 taogna azon'le olo hitanareo am'zany le mizana sindrehile le 2 poids 2 mesures am'le zavatra hoe système judiciaire ty amitsika ty fa nanano adidiny ny RMDM France miaraka ny madame Fanirsoa Ernevo satria état de droit sika tokony noaragny ny lalàna nanao adidy de izy isaoragna anazy zany zavatra zany fa le anaovana an'io mitoizina an'iny de any am'izao sy misy tohiny igny fa ao ndray mbola iova ihany ny zavatra rehetrarehetra de mipetraky eo zay gny tokony état de droit tokony misaraka tsara ny pouvoir législatif ny pouvoir exécutif ny pouvoir judiciaire zabaka mio daholo na ny pouvoir législatif na ny pouvoir judiciaire ny exécutif de zay mahatonga an'io matahotra ry zareo zany ataonareo fa tsy mahay any regny mpisaratsika regny fantatry nany tokony atao fa izy terreny mahazo pression izy de mataotry koa izy amin'ainy mataotry izy ame carrière de io de mazary voabaiko misy mibaiko ao zany de fa mazava ho azy zany fa de zay sisy zany indépendance andreo magistrat sika reo mila tonga saina ny rehetra indrindra fa ireo manampahaizana maro eto amin'ny firenena tena ilaina ny fijorony rehetra satria mila izany Madagasikara ankehitriny ho hiatrany ny fanazavana fa mitaky ny ampienana ny teti-bola isaky ny ministera ny fitantanam-bola amin'izao fotoana izao araka ny note navoaka ny sekretera général ho an'ireo sekretera général ireo ministera rehetra tamin'ity herinandro ity hiatrika fivoriana ara-potoana ny solombavam-bahoaka ny fahafitony volana May izao ka isan'ny ladinika amin'izany teti-bola mpanjakanana sy mpanitsina na ny LFR 2024 mampametra mpanotanina ny maro araka izany fotoana iray andro nomeny ireo ministera sy ny herinandro anitsina ny teti-bola nitondra ny heviny momba izany indrindra androany ny filohan'ny antimeram-pirenena teo aloha Parena Auguste sady filohan'ny antoko tsara tafina fanadiadiana mitaky ny ampianana ny teti-bola isaky ministera ny ministera ny teti-bola araka ity notinosiny avy ny sekretera général ny ministera ny fitantanam-bola ity ary nalefa ho an'ireo sekretera général ny ireo ministera rehetra azo atao izany saingy mahagaga hoy Parena Auguste dia tsy fisin'ny famaritana ny tokony ahena ny ministera ny vola no mamolavola ny teti-bola nalefa teny amin'ny antimeram-pirenena ekena fa avy amin'ny ministera isan-sokajana no amaritana ny teti-bola ka mazava fa ny ministera izay mitaky ny fampianana dia efa afaka mametraka mazava ny tady tokony anesorana hoy ny fanazavana fatao ihany regny fa tokony mba fata ambaragna eo hoe firy % budget no ny objectif ho ahegny ataotsika hoe ahenao 20% na 30% ny budget nareo fa sy hoe atao ohatra an'igny fotsiny le taratasy hoe asoro le anina fa io nge de fa fantatry misy tonga amin'izay le ino moa zany raharaha satria tsisy volany ny fahazakana zao sisy ino resha be fotsiny sisy vola sisy ny trésorerie de avoaka aloha ny budget de ohatra na gonflé be de aveo am'izay de ahena am'izay igny ahena am'izay na io aza
mbola iena koa io any amin'ny any amin'ny oktobra any koa io satria sisy ny vola ka tokony mba atao mazava sara any zay fomba fiasa gaga zany ahitana zegny izy sisy pourcentage satria raha fa izay de tokony hoe ahenao ny budget nareo de azarany ao amin'ny ministère no samy maneny hoe manala ny ataosika hoe ahenao 30% de azarany mitady hoe aizany rubrique tokony asorona am'ty zavatra ty ka eny asan'ny finance zegny mitiatagna resaka volany raha volany le gasy zany any daola nge izy io any ministère des finances raha hitanareo fa ny ministère des finances ny présenter ny loi de finances de izy koa zany nanao loi de finances rectificative izy ka io sy mesa lefagna amin'ny assemblée rehefa volaniny indray mandeha fa sy vity vitaigna ary anaovanaovagna any ary conseil des ministres fotsiny raha ny voalazany lalam-pandrenana dia isan'ny andraikitra miandry iresolom-bavambahoaka amin'ny fivoriana ara-potoana ho avy io ny fandrinihana tetibolam-panjakana ho asipantsina raha ny feo mivoaka nefa atreto dia misy amin'ny resolom-bavambahoaka pomba ny fitondrana no milaza fa tsy ilaina akory io fivoriana io itsy ankilana nefa ny ministeran'ny fitantanam-bola mitaky ny fikitiana ny tetibolam-panjakana lafomba vaoafa kosa indray tsy nataon'ny filoha ravalomanana marika amban-javatra ny fanamariana ny andron'ny sekoly FJKM izay tanterana amin'ny lycée privé Viné Ambohimalaza raha ny fantatra raha teo dia isan'ny sekoly nianara ny fony fahazaza ity sekoly ity Germaine Mejanary tahinena miditra amin'ny andro faharoa ny andron'ireo sekoly FJKM izay tanteraina eto amin'ny lycée privé Viné Ambohimalaza iray amin'ireo sekoly 570 manerana nosy eo ambany fiadidininy FJKM mpianatra 700 mahery no tonga miatrika ity fotoan-dehibe ity izay avy amin'ireo sekoly miparitaka amin'ireo synodam-paritany 7 isan'ny fandaharam-potoana ho an'ny androany ny fanompom-pivavahana tamin'ny fiteny anglisy nanao zava-dehibe ity fiaonana ho an'ireo mpianatra eto amin'ny sekoly Viné ity ny filoha Marika Ravalomanana raha ny fantatra mantsy dia nanomboka teo amin'ny 5 taonany no nianatra teto amin'ity sekoly Viné eto Ambohimalaza ity ny tenany salama aodoinareo tena mahatsiaro ny fahazazako ohatranareo zao a nianatra teo amin'ny sekoly Viné io de niaraka aminareo a zao nandeha tongotra niala avy amin'ny école Viné nakaty zava-dehibe amiko zany raha dia mbola mamerina ny fisaorana sy fakasitrahana any tale nasionaly sekoly tena faly nafinarika mihitsy netsona alina hoe tonga avy anao président tonga ao aho dia mahita nareo mandeha tongotra niaraka amin'ny ankizy kanjo koa tafaraka ino tsara ny tantara tafaraka ny kiry mbola kely avy amin'ny didy zany hoe avy amin'ny didy zany avy any Ambatondrazaka niara ndeha tongotra tamiko nakaty mahatsiaro ny fahazazako mahatsiaro ny fiainako ka dia misaotra indrindra araka ny tenin'ny PS teo hoe amin'ny fidy ny synodam-paritany Antsiranana anaovana zao fianamben'ny sekoly zao eto dia makasitraka indrindra ny ray aman-dreny rehetra mpitantana ao amin'ny FJKM zay mahatsiaro tokoa ndeto zanaka amanjafo reto reo no avitiky reo tena tanytsetsa raha mbola misy azo atao foana dia tsy maintsy atao zany ny anampiana anareo koa za matahotra fa minofo tsy niany hoy aminareo reo ankizy reo tena mbola kely nandeha tongotra amin'izy adiny 5 alevisaratsena nanontany tsara hoe adiny 5 anao pasteur nialaka tamin'ireo ankizy reo nandeha tongotra adiny 5 niala tany didy nakao Ambatondrazaka dia Ambatondrazaka ndray nakaty adiny 9 na adiny 5 alevisaratsetsika ray aman-dreny ene zany fa tena fantatro hitako ny fahasahiranana hitatsika rehetra ny fahoriana fa raha mbola misy fifarany tsy maintsy misy fandatenana fa zay matahotra nareo ka dia misaotra an'Andriamanitra tafaona samatsara reto misaotra nareo ny karakara andretoko izy reto misaotra ny tale nasionaly tena misaotra dia ho anareo mandray ny ankizy eto koa
ho anareo zay ray aman-dreny a misahana fandraisana vahiny de tena anao araky zaza atao tokoa ny anareo a mba tonga ambeoka izy ireo mba afinaritra mitieny aty de makasitraka indrindra pasteur zay tompotrano fa zava-dehibe a no fandraisanareo a ary indrindrindra ny fahafozana fotoana tena nisy fotoana lehibe zay tokony atondrana fa mbola lehibe amin'ny lehibe ty fotoanantsika ty ka dia hita vokatra be da be tokoa anao isika raha tsy aivina dia dia be na raina fanompompivavahana no nanokafana ity andro sekoly efitsika ema omaly taoriny fanompompivavahana dia nisy ny seho nataon'ireo mpianatra izay mandray vahiny tsara atrany ny manamarika fa mandritra ny 5 andro no anamariana ny androny sekoly efitsika fanosokafana androany foibe toerany kandida lalana fadimy ao amin'ny boriboritany voalohany izay napetraka eny amin'ny fokotany antetezana voivony voalohany miaingo amin'ity foibe toerana ity avokoa araka izany toromarika omena ireo olona eny ifotony onjalalaina ranavy manana Mathieu Prince toerana be mpifidy sy ahitana ny fanodigodinana ny safindo-bahoaka ary ny alabato eny amin'ny fokotany mandidina 67 hektara ho ny kandida firaisan-kina ao amboriboritany voalohany maître Yantra Razafimanasoa manoloana ireo ahiaty sy havanana dia napetraka eny amin'ny faritriny ny foibe toerana ho an'ny kandida laharana fahadimy ao amin'ity boriboritany ity nosokafanandroany ny foibe toerana eny amin'ny fokotany antetezana voany voalohany misokatra ho an'ny olona rehetra mila torohevitra sy fanampanazavana ity foibe toerany kandida maître Yantra Razafimanasoa ity sady be mpifidy ety no ety koa ny manodidina rehetrarehetra ety no ahitana ny tsy fahatomombanana amin'ny resaka fifidianana ety zany no fanaovana ny mikimaky ny fanabadona olona sy ny fanaovana corruption sy ny famadihana vato sy ny sisa rehetrarehetra sy ny fanaovana PV ihany koa dia resaka vigilance électorale moa zany resaka hoe mila mailo amin'ny zavatra rehetrarehetra sy fifidianana manakaiky vahoaka ity akaiky an'le toerana zay be vahoaka mpifidy ity toerana ity ary ety ihany koa no ahitana hoe tena olona te hivohitra te hanohitra ny tsirariny nefa tsy hitany atao manoloana ny fahalaviran'ny toerana zay tokony hanaovana fitarainana sy ilazana ny zavatra tsy mety miainga ao amin'ity foibe toerana ity avokoa ny baiko sy ny toromarika rehetra omena amin'ny pikatroka iny fotony fifidianana tsy tony oatra fifidianana tany aloha tany zao fifidianana zao fa fifidianana entina miady amin'ny alatra entina miady amin'ny kolikoly entina amin'ny ady amin'ny tsy fanarahan-dalàna rehetrarehetra zay misy hitantsika hatramin'izao ary hitanay fa mbola hotohiziny ao aoriana ao zany rehetrarehetra zany tsy maintsy mila ho matitra ny olona zay omena andraikitra ny mpikambana rehetrarehetra any koa sy mipanoana sy ny pomba ny vondrona firaisan-kina rehetrarehetra dia tsara omena an'izay toromarika rehetrarehetra zany sy fahaizana indrindrandrindra miantso ny olo-pirenena Omailo amin'ny mety ho fanodigodinana ny safidim-bahoaka ny kandida laharana fahadimy ao amin'ny boriboritany voalohany Vaovao manodidina ny fifidianana izay ihany mitohy hatrany fidinana ifotony iainona ny marary ny vahoaka sy hanomezana toromarika ireo mpikatroka eny ifotony ho an'ny kandida ny firaisan-kina amin'ny distrika Navaradrano ireo tanora amin'ity distrika ity indray noho ny tafasiniona tamin'ny kandida Avitraina Andriamosa sy ny préalistra aminy manamafy ny fanohany ireto kandida tolotry ny vovonana firaisan-kina ireto ny tanora ao amin'ny distrika Navaradrano fanampanazavana manana anjara biriky lehibe amin'ny fitondrana fanovana eto amin'ny firenena ny tanora amin'ny mamaro anisa azy ireo eto Madagasikara ny fifidianana ihany no atongavana amin'izany fanovana izany samy mahatsapa ny fahasahiranana ny ainana sy iainana eto amin'ny firenena amin'izao ny tanora amin'ny distrika Navaradrano
miantso ny tanora rehetra ijoro sy anao ny safidy tsara amin'ny fividianana solombavam-bahoaka ho avy izao izy ireo. Mbola manamafy ny fanohana ny kandida lalana fahatelo atolotry ny vovonana firaisan-kina ho an'ny distrika Navaradrano fikambana ny tanora ao amin'ity distrika ity. Mitodika amintsika tanora rehetra araka izany izahay. Maty isika ry tanora mifo azy sa io mandray andraikitra entany namana rehetra ho tonga saina. Aoka tsy ho lalaovana no avintsika ry tanora. Aoka ho tonga saina isika fa tena misy lanjan-dehibe eo amin'ny fiainantsika amin'ny fividianana izay ohatrehantsika ho avy eo. Aoka tsy hanao intsony isika hoe mitovy foana izay eo na erakota na erabe. Tsarovy fa manandanja ny vato iray izay alatsaka ao. Alao erara ry namako entany namana rehetra andehantsika hifidy. Ho antsika tanora tiako Madagasikara sy tanora atao anatin'ny vovonana firaisan-kina. Mazava be ny toromarika ao antsika dia tsy maintsy ny anohanantsika ny kandida firaisan-kina. Ho antsika Tavaradrano manokana andeha rotoanantsika ny kandida tokana izay natolotry ny filomarika Ravalomanana teto Tavaradrano izay tarihan'ny Avitra sy Jimy Paster Lazasoa ary Iady. Mila manana maranisa isika ao amin'ny antenimera mba hahafahantsika miala amin'izao fahasairanana mianjady amin'ny firenentsika izao. Mila apetratsika eo amin'ny toeran'izy ireo satria izy ireo rery ihany raha eto Tavaradrano no afaka maly ny etaetantsika tanora. Nanome toky ireo tanora amin'ny distrika Navaradrano ny kandida Avitraina Randriamosa afa-tsy antehitra amin'ny azobobika izy ireo mametraka fitokisana aminy. Tsy atsapy amin'ny avy tsy fantatra koa ianareo ary soratsika eto dia matoa filomarika Ravalomanana raha ny safidy ny ben'ny tanàna rehetra andrafitra ny fifidianana amin'ny solombavam-bahoaka satria izy nandalo ben'ny tanàna. Fantatry ny andraikitsy ny ben'ny tanàna ary tsy atao kabany amin'ny vavahady fotsiny miasa fatanterahana. Tonga miaraka ny fanombohana miasa miaraka ny fahombiasa marina tsisy lavina izany teny filamatra nentina le matoa marika Ravalomanana zany nandritra fotoana an-tantàna ary voasoratra anatin'ny soratra masina dia hoe mino fotsiny ihany. Tsika ny fampitsara eto, tsika ny tsara ny tantara eto. Azavana ianareo. Miantso ny olom-pirenena rehetra ho mailo manoloana ny mety ho fividianana ny safidim-bahoaka ihany koa ny kandida iray laisitra aminy Jimy Randriantsoa. Mba tia manentana antsika rehetra ny amin'ny resaka alabato. Eto dia manentana tsy mampafantatra antsika. Misy ano any manambona karapanondro. Any an-tanànantsika rehetra any ataminona le karapanondro. Dia izao ny zavatra mitrangano hoe ianareo izay tsy manome karapanondro dia tsy mahazo vatsin'ankohonana. Tsy marina zany. Tena tsy marina zany. Laingy zany. Teneniny any amintsika rehetrarehetra any fa mivatsiny ankohonana tsy idiran'ny fanjakana. Fa asan'ny Banky Mondiale ka izay rehetra tokony hisitraka an'izany vatsin'ankohonana zany dia misitraka fa tsy misy idirany karapanondro. Teneny tsara zany izay olona manome karapanondro any sy terena tsy maintsy hifidy amin'ireny olona izay hoe olona hoe manentana tsy maintsy mifidy an'ity na tsy maintsy mifidy an'ity fa tsy marina zany. Ny anda ny ambavy sy niarany anala ireo fako sy nanadio tatatra ary nanamboatra lalana ny fokon'olona sy ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany tiako Madagasikara atao amin'ny boriboritany faharoa androany. Tsy tany tompona andraikitra manoloana ny fijalian'ny mponina ka antony izao fanapaha-kevitra izao hoy ny tatim-baovaony Germaine Menjanary sy Taiziniana. Hatramin'ny fiandohan'ny taona no namofona maimbo ny ety amin'ny fokotany ny ankatso faharoa misavovona amin'ny fako manapaka arabe indro isambolana ihany ny fiaraben'ny komina ny tonga makafako eto. Ity tatatra ity no andehanan'ny rano maloto avy any amin'ny trano ireo mpianatra any amin'ny cité raha ny fanadiadiana. Midika izany fa misy rano maloto mandeha foana eto amin'ity tatatra ity. Miteraka voka-dratsy eo amin'ny asa fivelomana ny zavamisy hoy ny renim-pianakaviana izay monina sy mivelona amin'ny fivarotana eto an-toerana. Simba le tanànanay voalohany indrindra ohatra ny tambary fa tsy mba arabe. Ary ny CSP2 misy anay ao ambany ao raha hitondra mpiteraka amin'ny alina tonga ny tomobila ambony eto amin'ny lohan'ny fako eto dia efa mijanona ny camion ny tomobila dia bataina fotsiny le olona andeha hiteraka makany amin'ny CSP2.
dia en plus izay a le tsena amin'iny midina rehetrarehetra iny zany a maty daholo le tsena tratran'le lalana tsisy dia na ny ofatrano ataon'le mpivarotra raha tsy vita noho le kamon'olona andalo eo amin'le fako. Ny commune aloha maka fa indray mandeha ngambany ao anatin'ny 2 volana na 3 volana nefa le RF2 a mitatitra isan'andro fa raha ny kelany amin'ny 50 gony ihany a no abosaka eo nefa ny camion raha maka mety eo amin'ny camion 3 na 4 ny tonga dia izay indray aloha dia tapitra ny volana. Tena mangataka mihitsy izahay fa tsy hoe eritreretinay fa mangataka izahay hoe asio toerana manokana mihitsy asian'le RF2 fako fa raha mbola eo ihany dia tsisy zavatra anjara eo fa atao anatiny angamba ataoko hoe nanomboka tamin'ny 2019 io lalana io no maty tamin'ireny confinement reny hatramin'izao dia io izy zao nareo vao manokatra anazy io. Efa nitaraina tamin'ireo tompona andraikitra sy ny teo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna izy ireo raha ny fanazavana saingy tsy nisy ny valiny. Noho izany ny solombavam-bahoaka sy tany isy lasirandrianarisoa na irastany no nandray ny andraikitra norofina ny fako nosokirina ny tatatra namboarina ny lalana ny anday ny ambaviny ny farimbona tamin'ny député rastany teto natao izao mba ho tombontsom-bahoaka hoy ny fanazavana. Dia lasa misakodinary amin'ny bibilava le lalana natoka aty vao tonga ny olona rehetrarehetra amikaikaina daholo lasa manofana aty amin'ny préfet aty ambony ty daholo ny tobily dia eto Antananarivo renivohitra ve dia kensaina zany dia izay nahatonga tapa-kevitra hoe andao ary andava vola mikarena dia tsy volana siady tsy volana iny fa vola paosina iny mifampijerena mba atao izay vitany satria zay tsy mba mpamitaka olona tompo fa rehefa teneninay dia vita tsy maintsy vita ary ambarina io zany hoe asorona aloha le fako bedabe teo fa nasorona foana azonao tobila telo ray mandeha azy dia curena le fako mampatonga azy aty an-dalana dia azy taona hoe fossé maçonné io dia rehefa tre totorina quartzita aloha problème mamy fa rehefa tre fa misy projet nay manaraka satria tsy tratrako daholo atao pavé dia atao quartzita afaha le tobila circule le quartzita ty amin'ny registre sur l'action na humidité na rehetrarehetra raha tany laterita tamena nataonay rehefa avy orana dia mamotaka fa io tena tsy mamotaka mihitsy efa io ny compacteur io ny rehetrarehetra ataonay manaraka norme hitanao na le olona raha manao tsy mandeha fotsiny sbika fa sianay tapomava fa sasa moa tsy mazaka dia ohatrina na le gan kely reny fotsiny ara dia efa ohatrininy ary na ny ankahy tsy foritra vidinany hoe fa ohatrininy indrindrandrindra quartzita to tsy alany fa ohatrinina mividiny na mividiny carburant fa tena vola toko tsy foroana fa zany hoe aloha manao exemple tsara ho an'ity firenena ty. Tsy vao izao no nanao asa sosialy ho fanasoavana vahoaka ity kandida ity efa niasa ary mbola iasa ho an'ny vahoaka raha nambarany atrany tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka ny toy izao saingy tsy andrasana fanjakana efa hita fa tsy anasoa vahoaka ny fahoriana mahazo ny mpiarabelona hoy hatrany ny fanazavana. Vaovao mahakasika ny toetry ny andro ny tombo herika lasa andro ratsy na depression tropicale ilay tangondrahona ao avaratra lakan-drano ny Mozambique tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny manodidina ny 5 sy 6 kilometatra avaratra andrefa nantsiranana no nisy ny fohibeny tombanana hatrany amin'ny ankapobeny ny tontolo ivoarany ary rehefa manomboka hitantaratra ihany koa ny tsiko ny taloha izay mamafy amandona amin'ity andro ratsy ity 5 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amin'ny araraina tafiotra mahatratra 5 kilometatra isan'ora izany manakaiky ny fohibeny saika mahenika ny tapany avaratry ny nosy Comores sy Mayotte ny rahombaratra miaraka aminy tombanana itombo hery ho lasa rivo-doza izy any ho alina raha toka mitranga izay vinavina izay dia hitondra ny anarana hoe Idaya izy ity ihany koa raka izany no rivo-doza 10 tato amin'ny fahadranomasina misy any Madagasikara tamin'ny ity vanim-potoana 2024 420 ity ikisaka miandalana iakandrefana somary atsimandrefana ity andro ratsy ity atao anatin'ny andro vitsivitsy manaraka ka hipaka amin'ny morontsiraka itonzany ny sabotsy ho avy izao tsisy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fisiny hoy ny meteo tsy misy araka izany filazana loza makasika azy tombanana ho betsaka kosa ny rotsankorana any amin'ny faritra avony atsinana nosy ihany io noho ny tosiky ny tsioka ny varatra azy izay mitoetra mety hatratra 70 hatramin'ny 70 milimetatra izany ao anatin'ny 420 ora noho izany dia manan-kery hatrany ny fampitandremana amin'ny fabetsahan'ny rotsankorana ho an'ny faritra Ambatsoa Analanjorovo ary Antsinanana.
eo amin'ny maresaka iray sampirenena nafotaka ny hetsika sindikaly tao Frantsa androany. Anisany nanohina ireo sindikalista ny tsy namelany fitondrana frantsay ny mpitarika sindika iray anaraka ny diabe nataon'ireo sindikalista hafa. Asin'Andria Malala sy Andry Rakotomalala. Nafotaka ny hetsika sindikaly tao Frantsa androany, samy mitondra ny marary azy ireo mpiasa. Ny Gilets jaunes niresaka fanemorana Antona ofisy trondronono, anisan'ny verina ambola tabatra avokoa ireo resaka ireo androany, ary nitondrana ireo mpiasa tsikera mivaivay ho an'ny fitondrana Macron. Marary izay hoy ireo mpiasa, ka fotoana izao anehoanay ny alahelo-nay. Ankoatran'io, dia mpitarika sindika iray no tsy navela ny fitondrana frantsay anarady ireo namany ka tsy afaka nanaraka ny diabe nataon'ny mpiasa sy ny sindikalista namany. Niteraka savorivory atao Saint-Etienne izany androany, ary laza ireo mpiasa fa fanjakana tsy mahazaka demokrasia ny fanjakana frantsay. Atreo ny fiarana tombo-kilasy tongovavy makasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny fandarana ahoana marina Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe de Batman no arahinao misesy aorin'izao fampahalalam-baovao izao. Ny tena kokosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amanaraka indray tombo-kilasy tongovavy.